de miarahaba ihany koa ny mpieno ny mpanaraka ny fandarana amin'izao fotoana iny ary maromaro ny vaovao samihafa indrindra ho an'ny andro ny omaly miaro Solofa-Jaona mba misy resakitsika tao ambadiky ny micro to de mba tiako asiana resaka kely a ety ampanimboana moa zany a miverina am'lony ny fiainandrao malagasy am'izao fotoana zao ina moa le tiatsika ho resana am'le resaka hoe miverina am'lony zany hoe manomboka miverina tsikelikely a ilay resaka délestage sy ny resaka tsy fisindrano maro samihafa am'izao fotoana zao de efa karazana lasa fanadroadrona esoeso samihafa ny anatina tambazotra tseraseraly le izy hoe efa zao sady ndray sy ny sisa misy zavatra ihany koa ny resantsika raha tsy diso a mahakasika ny hoe misy tsy fankazao kevitra ve na hoe misy tsy fitovi-kevitra ve eo amin'ilay filohampanjakana sy ny ilay tale général ny Jirama miaro Solofa-Jaona raha ny resaka ny filohampanjakana omaly mahakasika ny resaka délestage de notsindriny fa eo amin'ny hita izy teo ray volana sy tapany eo ny vahaolana foezaka ahafahana mamany ilay kalazana olana maro samihafa desen'ny Jirama ny laza fa herinandro sy ny sisa zany rehetrarehetra zany no mifamoafoana tala izy de tsy tabenany ihany ilay fiampianandrao malagasy ny zavatra misy am'izao fotoana zao ary ity no ataontsika hoe hitondrana miresaka an'izay Jirama zay no resantsika voalohany toa fa ny ataontsika hoe ifehezantsika azy de misy ataontsika hoe publication nataon'ny mpitandrina Hubert Rakoto Arivonjay mandalo crise fifampitokisana ny fiarahamonina malagasy am'izao fotoana zao nambarany fa mety andetika io a fa mety ampisondratra de izay zavatra io fifampitokisana ataontsika hoe sadasada very totika io a no iresantsika azy satria tsy zavatra tongatonga ho azy koa ny fifampitokisana fa ny zavatra tsara marihana de potika le fifampitokisana teo amin'ny malagasy no lay hoe fitiavatena lainga fampanantenana pokaty na haritra antonany maro teto Madagasikara miresaka zao tsika n'lay atao hoe Jirama zao fotoana zao le hoe zay le tenenina atao sangisangy zaritena hoe miverina amin'ny fiainana andavanandro ndray tsika miverina amin'ilay normal lay tapatapaka ndray ny jiro satria raha ny omaly fotsiny de tena nisy ny omaly ny ampita tamin'ny androany zany ny fo androany ny alina de nisy fahatapahana ela be ny fahatapahana tsika hiakatra eto zao anisan'ny nataran'ny fandaharana de zay fahatapahana zay ihany koa miverina matetika le fahatapahana maharitra fotoana foy fa misy koa le fahatapahana lava ny rano moa ny tsika ny atoandro efa tsy misy tsony ohatra ety amin'ny toerana misy atsika fa rehefa mandeha ny jiro amin'ny alina ny mba tonga aty amin'le surpresseur angamba miampitapita de zay vao tonga aty amin'ny ataontsika hoe aty amin'ny tanàna na Antehiroka ohatra zany zavatra zany ny tiana tenenina Joel Rabeartsima de hoe le fifampitokisana tsy miracle koa ny ipetrahany io zavatra io satria am'izao fotoana zao misy teny anankiroa publication roa nivoaka ny filoham-panjakana omaly de nanindry izy hoe efa manao ny ezaka am'izao fotoana zao a tedavina le iamenona le 30 mégawatt ho an'ny tanàna n'Antananarivo iresahany io tanàna n'Antananarivo 30 mégawatt fa ny tratra aloha am'ireo hoe efa nitedavana piesy de ao anatin'ny ray volana sy 10 andro eo ny filoham-panjakana no entina mametraka an'ireo piesy ireo ka ahafahana mamokatra an'le 20 mégawatt fanampiny ho an'ny tanàna n'Antananarivo ho an'Antananarivo zany zay de izay zavatra zay Joel no mahatonga miteny hoe zavatra misafotofoto ao anatin'izay satria nisy fanazavana zany tsy miteny hoe ny fanazavana ary zany isy miteny hoe tsy hoe azavaina le izy de vita zay kosa aloha tsy ombonako hevitra hoe tsy ny fanazavana no mahatonga ny olona hoe ionona amin'le fanazavanao fa nisy fanazavana hoe efa manomboka ao anatin'ilay mbola ny orana zany mbola tsy mirotsaka ritra ny rano miena ny famokarana andekaleka zay zavatra zay a tamin'ny fotoanan'ny fitolomana maro ny ataontsika hoe ireo toeram-piasana no mijanona tamin'ny fampiasana ny milina zay mitaky herinaratra de ampy lay famokarana de tsy nilana lay délestage zany zavatra rehetrarehetra zany entina miteny amintsika hoe misy an'izany fanazavana fanaizana zany de miverina amin'ity resaka fifampitokisana teo hoe amin'ny fomba hoana no inono sy itokisana lay teny mivoaka lay teny nomena hoe
afaka ray volana sy tapany satria tamin'ity herinandro ity ihany dia niteny koa ny tale jeneraly ny orinasa Jirama fa afaka herinandro dia tsy hisy intsony zay mihitsy ilay izy Joël Labertime tsy hisy intsony ny délestage. Isika nahita taratasy omaly taratasy lavabe nivoaka tao amin'ny page Facebook ny Jirama fa nampafantatra ny tale jeneraly tamin'ny teny malagasy tamin'ny teny frantsay fa raha ilaina raha tena tiana ny voahana amin'izao atao hoe resaka olana délestage zao dia ny fifanomezan-tanana hirsoana makany amin'ny fampiarana andreo vahaolana no mila atao. Ny piasan'ny Jirama ny syndicat indray kosa nefa dia miteny tsy fangatahana vaovao Joël Labertime no apetraky ny syndicat ny Jirama fa fangatahana efa napetraka tamin'ny fitondrana teo aloha hoe esory io DG io satria lafo karama tsy mahavahaolana akoriny ary indrindrandrindra atsaharo ajanoana io sata vaovao mifehin'ny orinasam-panjakana dia ny Jirama io. Tamin'izany fotoana izany nisy ny fitokonana faobe lazaina fa nisy ambadika politika tadiditsika tsara angamba zany. Amin'izao fotoana izao ao anaty fitakiana ao anaty fametrahana ao anaty fandaminana miverina be le délestage misy le grève misy ireo fanambarana samihafa ireo rehetrarehetra ireo zany no mila ataontsika hoe atambatra ary hoentina mamoaka hoe inona ny tena asa mandeha ary inona lay fitakiana aiza ho aiza ny mety misy endrika ataontsika hoe fanakatsakanana na figafiana afahantsika mijery zany hoe iza sy iza ny tompona andraikitra mahatonga n'ilay délestage ohatrany miverina mia mahery vaika amin'izao fotoana izao fa na izany na tsy zany dia tsy manala zany amin'ilay hoe misy ny lahara-pahamehana foezaka ary anisan'izany le resaka Jirama raha ohatra hoe fatapahana voarindra anatina fotoana fohy ary milamina tsara ihany koa ny fitantanana n'ireo ataontsika hoe mbola misy ny fanofana amin'ireo groupe ny avy amin'ny secteur privé sy indrindrandrindra ny resaka solika ao anatin'izay heverina fa tokony tsy tahaka ny iny verina io maly tonga amin'ny androany iny ilay délestage Joël Labertime ary zay fiasana zay tsy andrasana fotoana ela zay satria iarahana mahita ary na ny teo aloha koa raha mba nahita an'izany le resaka audit mantsy maneny mafy be amin'izao fotoana izao fa ny audit dia tokony mahita tsara mihitsy ny hoe inona lay olany Jirama eto tsy resaka be intsony no atao Joël Labertime satria ny malagasy tsy mahandry ela be izany intsony fa ny azo atao ny alatra ao anivon'ny Jirama zany dia tokony atsahatra avetrany zay mieritreritra mbola hiary tombotsoany amin'ny alatralatra madinidinika ao amin'ny Jirama dia efa tokony esorina avetrany raha tsy mahavita an'izany ny fitantanana eo anivon'ny Jirama amin'izao fotoana izao dia ataoko angamba fa raha ny zavatra nisy omaly ary ampitatsika zay raha aveo hoe ny resaka fiarah-miasa amin'ny any ivelany dia mampiseho fa misy fahavononana ireo firenena vahiny ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fiarah-miasa misy fahavononana za tsy miteny hoe zany zava-dehibe teo nge nisy reconnaissance internationale teo nge niara-niasa foana ireo rehetrarehetra eo fa taizany nisy an'ilay firenena malagasy taizany nisy an'ilay sosialy ny toe-karena ny fiainan'ny malagasy amin'ny andavanandro sy ilay firenena amin'ny ankapobeny eo amin'ny resaka toe-karena tsy midika fa misy tsy midika fa tena hoe manandanja zany fa raha iteny zany tsika hoe le banque mondiale le FMI le tena le efa zay ny olana tamin'ilay fitondrana teo Joël Labertime hoe natoky an'le mpitondra teo aloha lay Andry Rajoelina sy ny firongona ny rehetrarehetra hoe raha mbola le kaboaro dia miresaka le fifampitokisana satria misy le crise mpifampitokisana io eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny filoha teo aloha zany atao hoe natoky ny malagasy nisy fifidianana tamin'ny 17 dia niteny tamin'izany fotoana 17 azafady dia niteny tamin'izany fotoana zany izy fa ny filoha Rajoelina ny filoha teo aloha hoe raha mbola ny fanampiana avy any ivelany raha mbola reo tsy androso mihitsy na amin'ny 2050 ary fa tsy maintsy ampiarina ny famokarana ny fitrandrahana ny arena anatiny eny tompoko tonga teo amin'ny toerana ianao ampitahorin'ny olona tsy maintsy
manaraka mibaiko ny FMI sy ny banque mondiale. Za tsy miteny tsy ilaina, aleo mihitsy azava le izy, tsy miteny hoe tsy ilaina reo, fa tokony mifampiraharaha am'ireo ny banque mondiale sy ny FMI rehefa atao ny jeritodika, ny vokatra tsara, ny fiarah-miasa amin'izany banque mondiale sy FMI aty amin'ny firenena mahantra dia aotra. Aloha zany azava tsara, ataovy ny jeritodika dia ataovy ny fanadihadiana ekonomista afrikanina maro no efa miteny tsy nitondra vokatsoa taty amin'le firenena, indrindra rehefa le voasokajy hoe bons élèves le firenena matetika tsy misy vokany akoriny izay fanampian'izay. Fa banque toy ny banque rehetra lasa to mitady tombom-barotra lay FMI sy banque mondiale ka jerena bokatrosa fotsiny le firenena. Le jirama firy taona zay, firy volana zay, lay nipetrahan' lay tale général teo, ny zavatra nisy de niaratsy lay situation le jirama, lay mpitatana nefa eo inona ny tatitra tonga any amin'ny FMI sy ny banque mondiale makasika le mpiasa napetrakareo to manabotry fotsiny an'ilay firenena malagasy. Inona ny tatitra ao anatina firy taona, ao anatina volana firy miaratsy le situation, mahay ve zany sa tsy mahay? Za manaiky fa lalipaka le izy, fa miaratsy tsy misy soritra miatsara fa miaratsy. De zay zavatra ny tenenana hoe efa tsy matoky ihany koa an'ilay olona sahady lay malagasy, tsy matoky an'ilay olona koa lay mpiasa ny jiramaka io mitaky esory izy ajanony reny sata reny, satria ny resaka sata ny orinasa jirama ny kotrokotronina tao ny andritry natongavany teto, fa tsy nampiova ninninny zany atreto. De zay le miteraka tsy fampitokisana ela loatra ny kabary ny resa be fa tsy siasa ela loatra. Miantefa koa makany amin'ny mpitondra ny fiadidiana ny fanavozana ny repoblika amin'izao fotoana zao miteny anareo ray volana sy tapany eo sy 10 andro moa ny teneniny. Atoko ve ny malagasy? Miahiahy foana le malagasy satria maninona? Mbola miandry le piesy zany, so de hitendra hoe kay le piesy anankiray tsy nety so de be, io no mahatonga hoe ny azo kitihana avy hatrany aloha resaka alatra, resaka ataontsika hoe fanombana n'ity le inona izy ity hoe manofa groupe atsy de ray fotsiny miasa nefa tokony groupe roa ny andeha. Zany zavatra zany tsy ilana piesy fa ilana olombelona mandeha manara-maso, mampiatra ny fanarahana, mampiatra ny fitsipika mba hazahoana vokatra avy hatrany. Fa raha tsy zany de very koa lay fatokisana, satria fatokisana mifamaly, misy zavatra omena de misy zavatra raisina. De izay zavatra zay no mahatonga hoe raha ny teny omena tsy arahana asa ary tsy tanterahana koa avy eo fa miampy zavatra hafa indray de miala tsiny, fa izay no mahatonga lay tsy fifampitokisana eto Madagasikara. Satria ilay mipetraka tsara le ataontsika hoe publication ny mpitandrina Hubert Rakotarovony hoe raha vitantsika kosa nefa mihoatra midepase zany an'izany situation tsy mifampatoko zany, tsy voatery ratsy mantsy zay tsy fifampitokisana zay joela, satria mila mahana le hoe ny mpanao ratsy ihany mahana moa zay zavatra hoe apetrako any zay, fa le mila ataontsika hoe mila tompona andraikitra zany ny tsirairay avy hoe ny tenin'ny fanaovana, tenin'olon-dehibe fa tsy sangisangina ankizy kely, ka ianao rehefa ny teny an'izao ny lanjan'ny tenin'ny omena, lanjan'ny fifanarahana joelona Bertsimba, zay zavatra zay no mila hoe mila mihoatra antsika, satria ny fahafahana mihoatra an'izay de hoe ny rehetrarehetra zany de tompona andraikitra amin'ny zavatra tenenina, ary tsy miteniteny foana fa mandinika tsara, mampiasa saina vao miteny zavatra. Zay zavatra zay, fa raha vao tsy zay no atao joelona Bertsimba, ny omaly tsy miova ary vao may mialalipaka me mahazo fakatrany lay tsy fifampitokisana eo amin'ny samy malagasy, ary ihany ka ny hafa indray no atokisan'ny malagasy noho ny samy teratany malagasy eto aminy. Misy zavatra ny teneniny colonel Randrenirina omaly miaro Soloforjonina makasika ty resaka jeramaty ihany hoe satria tsy manambola ny fanjakana
de vola kely nitsopotsoponina tery tena zay mihitsy le voambola nampiasainy vola kely nitsopotsoponina tery no nahazona 3 milliards d'ariary afahana mividy an'ilay piesy hoentina eny ambomanambola sy ny sisa sy ny sisa satria le resaka kely le resaka kolokolo teo ihany mantsitsika de hita taratra zany mbola takaitra na velany ilay fitondrana teo aloha daholo zany rehetrarehetra zany tamina fitotonganana tao amin'io orinasa jerama io zay mbola tsy mahavolana trano zao le resaka fifampitokisana ny teneniko eto satria ny tiana no tenenina tsy ny fisafisafona sy ny fitokatokafana no zava-dehibe fa ny fananana mihitsy ara hoe ny antena ihany no miteniny tena de afahana manitsy de ny zavatra teneniko hoe raha-mpanjakana no ataontsika eto Madagasikara de za anisan'ireo somary sadaikatra kely ihany na herin'ny filoham-panjakana ny teny aniny hoe vola ny tsopotsoponina na monina tetsyteroa fa zao raha-mpanjakana de volam-panjakana zay aloha no tokony jerena isika mantsy ao anatina hoe rupture zany fanapahana tanteraka ny fanao ratsy makaty amin'ny fanao tsara de le fanapahana tanteraka marina fa misy ny antsoina hoe teti-bolam-panjakana ny 5 tokony zay zavatra voasoritra ao anatin'io no apetraka tsy afaka ny anaraka n'iny anefa zany ny fanjakana tsy misy le teti-bola fa ataontsika anatina exception tsika amin'izao fotoana zao fa na anatina exception ary tsika amin'izao fotoana zao de io no mametraka sahady hoe lay niteneny ny filoham-panjakana tokony hoe ao anatina ray volana raha ela indrindra miaravita zany am'lay groupe izay anapina lay 20 mégawatt ho an'Antananarivo de tokony efa mipetraka ihany ny zavatra tokony hipetraka rehetra tahaka ny hoe raha tsy le lalam-pandroenana de inona ny feuille de route ny ity fanavozana ity le ao anatin'le rotona inona le ho tanterahana ary efa alefa ihany koa eny anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana zao raha tazomina fa raha vaveo koa iny mbola resantsika ahoana ny teti-bola hiasana amin'ny satria miteny foezaka tsika vita amin'ity taona 2024 ity Joël Labertsimba de efa mila jerena ihany koa zany lay ho an'ilay taona 2024 fa zany rehetrarehetra zany mila misoratra ny taratasy mila hifanarahany rehetrarehetra fa raha hoe mandeha anjamba fotsiny amin'izao de jerijerena de hoe mitady vola etsy ny fanontaniana mipetraka aminazy zany zao de hoe iza reo nanome inona ny antony nanomezana azy sao de misy takalony de zay le mahatonga hoe le fifampitokisana ary le mangarahara Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny repoblika mila mipetraka ety am-piandohana ihany koa satria ho avy koa zao ny ministra tsirairay avy ao anatin'ny gouvernement de lazaina hoe mialohan'ny alady zany hoe tokony androany zany mivoaka lay gouvernement ny Rajonarivelo Eritsalama de raha anao tahaka zany daholo koa reo ministra rehetrarehetra reo hoe teti-bola mbola tsy any akoatran'ny hoe ny ministera ny vola zany andeha hanao audit sy ny hoe otrinona marina ny volam-panjakanao inona ny ambava misy ao fa mandra-piandra n'izay zavatra zay de terenjavatra tahaka ny mahazo ny filohan'ny fanavozana ny repoblika hoe misy zavatra mila vahana maika de andeha indrakindrana akaaka ery de izay zavatra zay manahirana na fantatra mazava tsara iza reo nanome mba ho toy ny action sociale ave zany ao anatin'ny ataontsika hoe inona moa filaza azy ity RSE responsabilité sociétale des entreprises fa aspect économique financier an'izay zavatra zay hoe tena asa soa le izy de omeo ny lisitra n'ireo olona nazahoana nyty 3 milliards d'ariary ty tsy vola kely kosa ne zany iza le nanome an'ireo fa tsy tononona fotsiny tsy ponina tetsytero olotsotra orinasa vahiny de raha tany malagasy ihany ve banky mila fantatra zay izy io ve nomena tsy averina ny ndramina ve de misy zanabola ve sa nomena de misy takalony rehefa aveo zany zavatra zany le mangarahara Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny repoblika satria sao lasa fomba fanao de anao an'izany daholo koa reo ministera reo vao mahay mampidikizo an'ilay firenena zay zavatra zay satria mamatotra amina zavatra fa ary indrindrandrindra mamatotra anareo mpitondra hoe tamin'ny fotoana tsy nanany ianareo de nomenay
sao de vola maloto ny an'le nanome de efa misy tambiny lasa misy olona zany afaka maneritery ianareo zany zavatra ary afanganina ihany koa ny fidirana ao anatina procédure normale amin'ity resaka fampiasam-bola ity satria ao amin'ny jirama ve tena tsisy vola intsony ahoana ny trosan'ny jirama amin'ireo sehatra maro samihafa ireo le fifanarahana ve misy zavatra azo kitihana ahafahana mapetsika ny olay lazaina 3 milliards d'ariary io fa deny aty ampiandohana Andriamatofiloha mba tsy hananana ny ratsy mba itoy ilay fatokisan'ny malagasy ianao de apetrao le mangarahara ary ataovy ao anatin'ny procédure ny fikirakirana volam-panjakana satria izay zavatra le anisan'ny mampanahy mametraka aya amin'ny firenena indrindra fa manaja ny demokrasia hoe avy any amin'ny secteur privé no maka olona atsofoka amin'ny secteur public ka indrindra raha prime ministre izany satria tsy mitovy ny secteur privé secteur public samy misy fitsipika ireo fa intérêt roa samihafa ny ato intérêt n'olombitsy ny actionnaire ny tompom-bola ny tena tedavina fa tsy resaka tombontsoa loatra resaka be fotsiny avy eo atya mba haritra mba hitoetra eo mba hoeken'ny fiarahamonina le RSE le action sociale rehetrarehetra fa tombontsoa tombom-barotra n'olombitsy ny tedaviny ny orinasa fa ny fanjakana de tsy afaka mametraka ny tombontsoa an'olombitsy amboniny tombontsoa iombonana mety mamaolana ianao zao fa ho sarangotra na zavatra ianao tsy afaka hamaninina tsony de le mangarahara zany amin'izao fotoana zao tsy le ianao mavita ny fitantanana ny raharam-panjakana de tsy marina le hoe seul les résultats qui compte non tsy marina zany fa ny fomba fanatanterahana azy de misy zavatra satria misy principe bonne gouvernance ny transparence ny ady amin'ny corruption ny kolokolo rehetra mila jereny zany fa tsy hoe aty ampiandohana satria io le izy de zay fa zao kosa eto kosa aloha de mametraka misy zavatra maika eto ialana amin'ilay esoesten'ireo tsy navita teo aloha satria zao le izy Joël Bertsimba efa io crise eto Madagasikara ianao tamin'ny heritaona efa nisy efa menimenina ny olona de hoy tsara ianao tamin'ny heritaona tahaka ny vanim-potoana tahaka zao amin'ny heritaona tahaka zao aho mitenen'izy telo mianadaty ao anatin'ny fiakarany tao amin'ny televiziona malagasy tamin'ny alina teo zany hoe le filoha-pirenena tamin'izany amin'ny heritaona ohatran'izao tsy isy tsony de lestage investissement be da be mipoaka le crise amin'ny vanim-potoana mierina le taona zany mipoaka de mbola miteny izy amin'ny heritaona ndray ianareo raha teo tsy navita aza mpanaovina miracle ao anatin'ny herinandro ny mpitondra amin'izao fotoana zao fa kosa za de anisa miteny apetrao ny mangarahara ary le mangarahara le fahafahanareo mijery ny resaka contrat rehetrarehetra ny ambadika any mahatonga an'le hoe le alatra madinidinika aloha janona avy hatrany ka mba mandeha araka ny tokony ho izy le tokony ampandeha le jirama zay zavatra zay tsy mila vola be zay fa tena ny fampiarana an'ireo fanjakana tsara tatana reo principe rehetrarehetra zay mametraka an'izany hoe fanjakana mendrika atokisan'izany zany zavatra reo contrat rehetrarehetra reo asio ara-maso raha ilainany hoe aiza le privé le hoe mampanofa groupe ka mila asiana olona mijoro eo asiana vidéo ka alefa mivantana amina télévisionna ray hoe io fa tena mandeha tokoa asio an'izany raha izany no ahafahana manara-maso tsara lay hoe tena araka le fifanarahana napetraka fa tsy mangalatra lay olona manao fifanarahana tamin'ny fanjakana apetrao zany ny solika ny rehetrarehetra aleo azava tsara zany de zay zavatra zay no iverenany sy ampitoetra an'ilay fatokisan'ny olom-pirenena ny fanjakana ny fahefam-panjakana satria zava-dehibe io ny teo aloha efa tsy natokisana reny ny zavatra nataony de zay zavatra zay Joela hoe aoka tsy la esotena satria raha mbola niandry ny Andriamatoa andry Rajoelina nge tady fa mbola miandry amin'ny heritaona fa miohatra amin'le heritaona mangataka ray volana sy tapany ty fanjakana ty jerentsika afaka ray volana sy tapany zay kosa aloha fa ao anatin'izay ray volana zay tsy hoe
nanafatra n'le piesy zay nikaroka vola tetsy teroa zay de vita ao anatin'izay mandra-piandra le izy efa jerena daholo ny zavatra fa inona ny possibilité ka mety misy afaka roa herinandro solution tsara lavitra no le piesy mety misy zany de zany zavatra zany no atao hoe fanjakana nisy teny nandremato ny colonel Michael Andrenirina rehefa tonga teo amin'ny 13 mai ataoko hoe akoatra le lahady izy le nanampiana amin'ny mpitolona niditra teo amin'ny kianjan'ny 13 mai Joël Bertsimba le natonga anazy nanao fanambarana hoe ravan'izao hoy izy hoe ny raharam-panjakana rakizy mantra ny tanora de tsy atorinandro tsy atorinalina raha te atory ny mpitondra fanjakana raha te hiala sasatra ny mpitondra fanjakana raha mahatsapa tena vizaka ny mpitondra fanjakana ialao la izy ialao la andraikitra anisan'ny teneniny zany mahakasika ny siteny Randrena Solonaiky hoe zao ve ny raharam-pirenena de mahita resaka fanatanjahantena alefako any tena teny mahitsy le izy satria ny tiana ihany no tenenina ny tiana ihany no tenenina zany hoe mbola mametraka za manokana mbola mametraka fanantenana aminareo reo de aleo mba tenenina le izy ka tsoa rirymara zay tsy hitako hoe raha teo amin'ny toerany menatr'olona misitrika ambany latabatra ny argument ny mpanohatra omaly no entina amin'izao fotoana zao hoe jere efa miverina le izy jerenareo tsy manara-dalàna jerenareo ao anatina ataontsika hoe famerenana amin'ny laoniny amin'izao fotoana zao ianareo ny tsy nanara-dalàna tsy nanao ninina de miezaka mamerina amin'ny laoniny ary tsy mora ny mamerina zavatra amin'ny laoniny maka ohatra tsotra be ny resaka mekanika anisan'ny zavatra tsotra tsy complexe fa compliqué fa ao ny moterana automobile de akory-tany de maka mécanicien raha aveo ianao mama azy ravanao de aveo anao ataonao tsy mandeha amin'izay laoniny de maka ianao mécanicien tena mahay fa tsy moramora hoe naninona ary tinina ketrona tsy maintsy misy fanontaniana be da be mipetraka ao de tahaka an'izany nanaovanareo ny raharam-pirenena eto Madagasikara nakorotanareo na savorovoron'ny hirymara nataonareo tsisy mandeha amin'izay laoniny ny olona gadragadrainareo foana ny volam-panjakana hoaninareo ny harem-pirenena voaboakanareo ny fitsarana ataonareo ohatran'ireny olona baikonareo zay tsy mahasositra anareo tena fanjakana barofo ny nanaovanareo an'ilay fanjakana de miezaka mamerina tsy kelikely an'le izy fa ety am-piandohany de mifamarapara tsara ny samy malagasy amin'izao fotoana zao ny samy malagasy satria teo frantsay le tondra teo de ny samy malagasy mifametraka tsara hoe apetra kosa le mangarahara le teny nomena alao tazomina ny zavatra tsy vita aoka tsy ho tenena de izay ny zavatra misy hoe ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de aza ny Pomban'Andriamantoa Rajoelina sy ny firongony andeha hiteny io fa miverina amy dia aneso ray volana sy tapany no no teneniny colonel ary amintsika amin'ny teny zao zay kosa aloha apetraka tsy mila matory andro tsy mila matory alina fa tokony matory adiny ray raha tsy vita de mametrafy elana tena zay kosa aloha raha tsy vita de aleo miala de omena ny olona hafa nisy filoham-panjakana teto hoe ny iza moa izy ity ny général Ramanatsoa nanome fahefany nisy antony tao ny tenenany azy hoe ahoanany de nisy fifidianana teo anivon'ny directoire militaire de mipetraka ny capitaine de frégate zany hoe azo atao ny manome an'io rehefa tsy vita hafa indray ny Hippolyte Raharson terena izy nanome an'ilay izy ny Andriamantoa Rajoelina fa tsy hoe de aveo forcena izy hiteny hoe tsy ny terena zavatra samy hafa zany de eto zany tsika miteny hoe raha tsy vita kosa le izy de aleo miteny misy olona mieritreritra fa mahavita an'izany fa mifanafatra tsara reto tsika hatraty am-piandohana ry Joël Bertsimba ry Pieno hoe aleo alefa mangarahara le izy fa tsy hoe io fa navaolana kay mamatotra ty ambadika ty zany zavatra zany ary zay ihany koa ny mangarahara no ahafahan'ny mpitondra miaro amin'ny mety fikasana anao zavatra ratsy resaka fifandraisana amin'ny any ivelany miaro Rasolo Farjaona nisy omaly ny fiahona ny filoham-panjakana tamin'ireo masovivahiny maro samihafa teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha de ny resaka tamin'ny mpanao gazety moa ny colonel Michael Randrenirina taoriny zay milaza hoe ny fahatongavan'izy ireo maro be tahaka an'izao de midika zany fa vonany rosa ary araka amintsika ary zareo anatin'izay ary ny teny ihany koa izy fa tsy afaka miala amin'ireo tsika satria fa mantra ny firenena de tsy mila andro zareo anatin'izay asa fampandrosoana izay ihany koa
teny ray tonga de raisiko ary mbola raisiko foana ny resaka fifampitokisana ilay hoe tsy afaka miala zao ny toe-java misy eto amintsika tsy maintsy mifandray amin'olontsika fa zao le isian'ilay fifampitokisana ary nitsoka be mialohan'ny omaly lay masovo anankiroa izy le masovo anankiroa Russie sy Frantsay reo no masovo niona tamin'ny filoham-panjakana de niteraka resa be lasa tonga de le ady géopolitique eto amin'ny zao tontolo zao no hita soritra hoe tonga ny Russie de hoe iany zany fa tapaka hatreo ny avy miaraka amin'ny Occident tonga indray Frantsay voapasiko andomy mba tsy isian'ilay hoe fandraisana na ny interprétation hoe fandikana vilana an'ilay fisokafana sy hoe fifampiresahana amin'ny rehetrarehetra de nisy ilay hoe ny masovo vahiny ndreo firenena vahiny rehetra eto Madagasikara de niara noraisina ary nanazavany ny filoham-panjakana reo eritreritra vinavinan-javatra hoentina ho amin'ny fanavozana ny Madagasikara de niteny tsara izy tao anatin'izay lay marary ny fiarahamonina malagasy sy lay fananganana n'ilay firenena vaovao tamin'ireo masovoana firenena vahiny miasa sy monina eto Madagasikara firenena goavana iray tandrefana no namoaka communiqué fa misy ilay fahavononana ary lay zavatra petraka le hoe fifidianana mangarahara aradrariny gouvernement tafapetraka aradrariny no afaka mamaly ny filan'ny malagasy ireo etaeta miaro ny tombontsoan'ny malagasy ary ny antso ilay masovo ny anglisy britanika ny antso ry zareo hoe aoka mba anajan'izay endrika fiaraha-miasa zay ny hafa ihany koa tsy hoe zany hoe atao maloto le izy ohatra maloto le any Andriamatoa Andry Rajoelina teo de mbola misisika mody miara-miasa satria voary ny intérêt fa le an'le malagasy vohitsakitsaka tontena zay zavatra zay no tena manahirana ao anatin'le de zay zavatra zay no naseho hoe le fisokafana de le fisokafana amin'ny firenena rehetra ka lay tombontsoan'ny malagasy no arovan'ny mpitondra ao anatin'le izy ary tsy misy kolo mazava zay aloha zay azava tsy misy olona hiara-asa aminao raha tsy manana tombontsoa fa ny fifampiresahana ampifandanja an'ilay tombontsoa raha azo atao hoe mahazo tombony kokoa ianao de zany ny zavatra tedavina fa ny eritreritra hoe de mandevitra zahay tompoko rofo daholo volamenanay eto Madagasikara hoe daholo ny arenakibon'ny taninay de zao de mba meo asa zay mitrandratrandaka andreo ataovy piasapiasa anareo eto zay de hoe ny tombony olona tsy miasa nandeha ny asa fa hoe eto any daholo re tompoky ny arenanay de zay zay zavatra zay natao teto hatramin'izay de oka zay zany zavatra zany tena aoka zay ty le hoe roa isan-jato tadidio nefa le raha isan-jato tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana nampiakarina roa isan-jato de hoe tena ray miakatra roa de iny dika zany de hoe ka le izy nge volabe ka volabe zany hoentin' zareo any de tadidio tsara fa reo arena hoentin'ireo firenena reo volamena ny resahana nickel cobalt inona le terre rare tena zavatra sarobidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fivoaran'ny firenena nefa de ohatra ny batterie lithium zao de fantatritsika tsara nefa avy eto Madagasikara ny zavatra hanaovana an'izany ny smartphone reny fa tsy voavidy malagasy eny le izy ka maninona raha asina industrie eto manodina vokatra vita no voka eto terena zay hiara-iasa amintsika alefaso ny fampiasam-bola anareo terena hiasa eto mba misy ny impôt ny taxe de misy zavatra be da be azo atao eto tsy pahay toe-karena ny tena fa misy zavatra maro azo atao ampitombona ny ataontsika ny chaîne de valeur azo apetraka eto maninona ny de mianahana be fatany tahaka an'izao le malagasy ka manaiky fetsifetsena satria maninona misy tombontsoa kely commission ohatra n'le navoasaringotra n'le tale kabinetra n'Andriamatoa Rajoelina tany Londres mihitsy moa any amin'ny renivohitra ny Anglisy tany mihitsy ny navoasaringotra azy de lazay fa tsy fahatany tsisy nefa de minégosy pourcentage ho lasa actionnaire ao anatin'le zany tombontsoa manokana afa indray raha hoe négociation de hoe
manana para ao anatin'le orinasa miasa ny ivelany fanjakana malagasy zay zavatra zay dia misy action misy dividende makaty amin'ny trésor public malagasy rehefa hoe kitapom-bola ampanjakana zavatra fa ny anaranao ny teneninao ianao avy eo nefa ny anao zao jere ny arenanao any a Dubai any a France aiza any ny zanakao mandany 4 milliards mandeha avion jet privé hofana amin'ny compagnie vahiny fa tsy mba misy malagasy mba afaka hoe mandraraha amin'ny resaka mialatsiny to zay zavatra zay le atsahatra Joël Beatsimba dia zay ty endrika na fiara-miasa naseho maly ty hoe aleo ny rehetra satria rehefa ny rehetra naseho teo Joël Beatsimba dia tsisy tractation tsisy le resa be mandeha hoe raha vatanteraka ny frantsay teo ny frantsay raha vatanteraka ny occident teo ny occident tena mandroso makany amin'ny tatsinana antsika teo koa ny tatsinanana fa teo koa ny afrikanina dia izay zavatra zay ny tenenana hoe ny firenena tena maleo tena dia malalaka amin'ny safidin'ireo mpiara-miasa aminy fa tsy misy hery hafa mibaikobaiko hoe tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao na sihatra ohatran'izao anaitsy fa le fanjakana zay ny tapaka ny jiro zay le tenenina miverimberina le fatapahana eo mpamelomana groupe tsika no miverina indray le izy avy eo miamaro zay fahatapahana zay le tenenina hoe misy zavatra mila jerenao na ny mpiasa ny orinasa jirama koa raha dia tokony mijery ahoana zay fanapahana zay satria misy zavatra matetika simba anatin'izany zavatra any anisany nampimenimenina ny taona maro fa tsy nisy raha teo anivony zany orinasa jirama zay dia le resantsika farany teo Joël Beatsimba ny mahakasika an'ilay hoe ireo fiara-miasa amin'ireo firenena vahiny satria mampatsiahy fotsiny hoe firenena roa ny tena nisongadina Russie dia Frantsa teo aloha samy miteraka resabe misy an'izay resabe zay dia niona tamin'ireo masovoa ny firenena rehetra manana masovoa eto Madagasikara firenena vahiny manana masovoa eto Madagasikara zany dia niona tamin'ny filoham-panjakana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha dia nifampiresaka ny fampizarana amin'ireo vinavina ny fanavozana ny repoblika hoe tahaka an'izao ny eritreretina atao izao no mahatonga anay manao an'izany dia ny anglisy no firenena anglisy no anisany efa namoaka fanambarana hoe aradrara ny zany zavatra zany ary ny fiara-miasa dia tokony manaja andreo hoe mijery ny ao amin'ilay firenena hoe ny fiara-miasa zany dia tokony baikon'izay Joël Beatsimba hoe rehefa le mpitondra ny tsy manaja kosa ny mponina ho aminy dia tokony efa heritreritra ny rehetrarehetra ary zay koa aloha dia hita ny zanatany anglisy rehetra ataoko hoe ataontsika zany mba miteniteny fatany le atotanisa tsy 10 fa tsy 20 fa ny ataontsika hoe tsy 100 isanjato fa manakaiky ny 100 isanjato dia manan-karena avokoa ny firenena zanatany anglisy teo aloha fa ny firenena zanatany frantsay dia mialatsiny fa tahaka ny Madagasikara avokoa Rwanda zao io misandratsandratra io zany fa tsy niteny frantsay tsony na PR-ny fa niteny anglisy ary dia io izy io misandratra io zany zavatra zany mila jerena tahaka ny ahoana marina tsy midika koa hoe apetraka daholo satria ny firenena matanjaka indrindra maneran-tany amin'izao fotoan'izao États-Unis zanatany anglisy dia nampiny ny frantsay tamin'ny niala teo ambaniny zanatany anglisy ny frantsay ny anisany nanampy azy tamin'izany fotoana zany le fiara-miasa zany tsy voatery ratsy tsy voatery tsara fa zay ny tenenina hoe ny mpitondra no mila mametraka an'izay hoe ny tombontsoa an'ilay firenena ny malagasy eo aminy aloha zay vao ny hafa fa tsy hoe mifanaraka dia ny tombontsoan'ny tenany makany amin'ilay firenen-kafa dia hitsakitsahana ny malagasy izay zavatra fa mametraka ilay fahefan'ny fanavozana ny repoblika amin'izao fotoan'izao fa misokatra amin'izay tsara sitrapo vonona iara-iasa ary ao anatin'izay dia mila mangarahara koa iverenana ary ampitoetra araka ny tokoa izy ilay fifampitokisana eo amintsika samy malagasy fa eo amin'ny malagasy sy ny mpitondra nomena fahefana andamindra raha eto amin'ny firenena malagasy. Eny ary epita loha hevitrafitsika miara Solofarjona anisan'ny vaovaona nahitra ny maro ihany koa maly ny mahakasika ny zoam-pireneny Andry Rajoelina moa zany filoham-pirenena teo aloha ny voaka ny didim-panjakana
izay manaisotra ny zopirenena mamalagasy ny andro rajoelina izay tamin'ny gazety mpanjakana moa no nahitana n'iny vaovao iny de izy ity zany a lasa niteraka resabe to anatin'izay hoe lay fanesora le andraikitra no raisin'ny prime ministre zavitsalama mihitsy a no niteraka resabe hoe tena izao vao manaprofo fa tsy olon-dra vatomanga marina ity prime ministre ity satria nasanadray zao fepetra izao eo ihany koa nefa no miteraka resabe anatin'le izy fomba fahana miaro n'Andriamatoa Andry Rajoelina zao rehetrarehetra zao satria eo amin'le resaka fanenjehana amina resaka alatra sy ny sisa ao anatin' daholo zany rehetrarehetra miteraka resabe. Mahakasika an'ilay fanalana le nationalité de tamina fotoana anankiray de tena nitakiny ny mpanohatra ny hoe ampiarana ny lalàna ny code de nationalité malagasy raha ianao ny olon-dehibe mangataka ny sitrapo zopirenena hafa de miala aminao automatika ny zopirenena mamalagasy ianao. Zay ny lalàna malagasy fa za koa de sady resaka le serasera fanabadona fampatoriana ny malagasy ajanony re le izy satria mipotra indray zao le ministre ny fanabeazam-pirenena mipotra indray le mpanolotsaina le hoe tena misokatra fifampiresahana mpanolotsaina ny Andriamatoa Rajoelina isa moa ny Mosa ajanony re tompoko le fanabadona olo le za zany tena miteny efa nanao teo kory tontolo ala o zany fetson'ny olona azy arety andre tonga arivo de ajanony re le fanabadona ny serasera ilaina amin'izao fotoana izao de serasera mametraka ny malagasy olon-dehibe mitaiza ny malagasy olon-dehibe tonga saina afaka mandray fanapahan-kevitra miala ao anaty torimaso mahafantatra ny tokony sy tsy tokony ataony ary afaka mandray an-tanana miady hevitra ao anatin'ny raharaham-pirenena fa ajanony le fanabadona. Nareo nanao an'izany hoe naturalisation par filiation inona ary dikan'izany zao indray de hoe tsy izy rery any angeny manana double nationalité eto hoe tsy ny double nationalité no tsy ekena aleo azava ny nationalité azo tamin'ny filiation hafa ny nationalité atsitrapo nangatahana ka naturalisation no nazahoanao azy hafa zavatra roa samy hafa zany fa tsisy an'izany naturalisation par filiation azavako kely amina ny zavatra tsotra indrindra rehefa hiditra tamin'ny fahaleovatena i Madagasikara talohan'ny 790 ny malagasy rehetrarehetra manana taratasy de nanana nationalité frantsay avokoa talohan'ny 790 fa rehefa nahazo fahaleovatena Madagasikara ireo izay nitsipaka ny nationalité frantsay ny nitsipaka ny nationalité malagasy azafady de nanao fangatahana fa raha tsy nanao fangatahana ianao de niara-niditra tam'ilay nationalité lasa tonga de nationalité malagasy ianao rehefa nahaleo tena i Madagasikara fa nila nanao fangatahana ianao iza de tsy mila ny nationalité gasy io fa hijanona frantsay de mijanona amin'ny gazety bokim-panjakana ao amin'ny ministère ny fitsaranao zay de reny olona reny raha nanambady gasy zay manana nationalité gasy ka niteraka ohatra fa aveo tsy naka tsy tonga de nizaka le zopirenena le zaza de afaka mangataka reny hoe nangataka zay le par filiation fa kosa raha ohatra ny dadabe ny teny hoe tsy nangataka an'izay hoe za de jato za satria nifaly zay efa nahazo fahaleovatena de malagasy zao de tsy nangataka izy hoe za de tsy mila le zopirenena malagasy de efa tsy frantsay tsony izy zany de tsy afaka misy an'izany hoe nangataka indray izy aveo tsisy azo ny angatahana fa zay ny Rajoelina de izy zany naturalisation natao de mivoaka par décret fa renao le par filiation ny angatahanao an'io zavatra io satria hoe ny dadabeako de anisan'ireo nitsipaka an'ilay nationalité malagasy fa nitazona le nationalité frantsay de hoentinao niany de manome ny fitsarana frantsay certificat de nationalité fa tsy décret manome nationalité samy hafa de izay zavatra hoe aoka re tsy korotanina hoe de ahoana zany reo malagasy manana nationalité tsy mitovy le izy tia nangataka
ary izy sady teo filoha no teo frantsay manontany de ino moa zany de hoe misy filoha zao manana zao aza-badona tsy mitovy mihitsy le zavatra tsy mitovy le izy resaka tena hoe fanabadona gasy ok'izay zay fanabadona malagasy zay de eto zany nampiarina le lalàna de io izy io misy miteny ndray de raha tsipiny ve zany le izy de aga le izy aza atao kilalao tahaka an'izany ka tsy atao kilalao tahaka an'izany le izy fa manjary manimba zavatra ianao nanafina rehefa nihitan'ny olona le izy de ianao nandaingy zany zavatra zany mila jerena to nefa ianao milaza fa nareo no milaza ray aman-dreny areto ny filoha-mpanjakana aza raisina ray aman-dreny tsony fa raiso mpanompo ny malagasy rehefa miresaka amin'ny vahiny tahaka ireny solotena ny malagasy aleo azava tokony mipetraka mazava zay fa manjary manimba zavatra ty hoe ray aman-dreny fa tsy midika zany hoe tsy ajaina tsy midika zany tsy omena ny voninahitra sy aja mendrika an'le olona amin'ilay andraikitra sahany filoha-mpanjakana izy manana fahefana izy fahefana zay eritrereto tsara fa nameny ny malagasy azy misy olona miremettre en cause ny fahefana Mikael Randrenirina de miteny ny mpitolona aza kitikitianareo io fa io ny ametraka ny reto fanivana ataona zay le hoe misy olona miaranao fa tsy ny basiny miaramila no miaro n'le fahefana aleo azava zay zavatra zay no itenenako an'le hoe ny fifampitokisana de ny lalana lehanao no ataovy mahitsy ka atokisan'ny olonanao ny zavatra teneninao aza mandaingy zay vita zay saitsainina no tenenina ka atao fa tsy mandaingy mampanantena tsy misy manafina tsy mety manao fotsy mainty tsy atopoko hoe serasera manambady vahoaka aok'izay serasera manaitra mamohany malagasy ho tompona andraikitra serasera isin'ny fifampianoana fifankazahoana hipetrahan'le tena fifampitokisana ahafahana manorona Madagasikara tsy mahamenatra tsy mandoalika mijoro eo anatrehan'izao rehetrarehetra zao fa tsy miondrika sy mangataka izay le serasera ho apetraka manomboka zao ny vaovao farany ngamba satria somary mandeha any koa ny fotoana de manjary somary manahirana le izy misy an'ity le vaovao tsy Maurice ty Joël Beartsima nosamborona ary natao MD zany mandat de dépôt ny filoha tale général ny vondrona orinasa Sodiat Andriamatoa Ravatomanga de zao no olana kely amin'ity ary tokony de tsy tena tiany vaovao farany fa misy anankiray farany rehefa aveo hoe tena makamy le izy mandreraka hoe io zany le zavatra mahatonga an'io figadrana sy fitazomana io de aleo hipetraka mazava tsara fa vola 20 tapitrisa dolara no nasorona teto Madagasikara nalefa any amin'ny banky any Maurice zay le izy Joël de ny tompona andraikitra nahatonga ny vola io tafiditra ao amin'ny banky ao Maurice voasaringotra avokoa miaraka amin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga fa eto Madagasikara tsy mahita itsika na olona ray aratra amin'izao atao fanadiadina izy avokoa no nanome alalana ivoahan'ireo vola reo miala eto Madagasikara makany Maurice ahoana izy de zay no mahatonga nisy le fionana tamin'ny Sadek omaly teo amin'ny arena tery amin'ny fohy be mpitantanana Andriamatoa Andrajoelina ny miaraka amin'ny firongony tonga teny ny solombavambaoaka Irmar tonga teny ny ministra ao anatin'ny gouvernement farany teo zay mbola tsy navita fametraha-pelana ny fitsarana ny fanabeazam-pirenena teny avokoa de hoy hoe tompoko aminareo reny misy mendrika nogadrana ny dossier malotonareo rehetrarehetra reny mba isian'le fifampitokisana tsy hoe lalan'ny mpandresina apetraka eto fa ny zavatra tsy mety natao mba isian'ny fifampitokisana le 3 milliards d'ariary
jerevy tsara ho le 3 milliards d'ariary le hoe anaovana le groupe afaka ray vola tsisy dikany miohatra am'le 180 millions de dollars ny sorona teto nalefa any Maurice. Raha atao ve zany ny comptabilité an'Andriamatomamy Ravatomanga de tena nahazo an'izany vola zany ny orinasa. Fa ny vola ampindramin'ny Banque mondiale sy ny FMI antsika matetika trosa be hoentin'ny budget mpanjakana tsy mahatratra an'izany akoriny. Mba azontsika tsaina moa zany zavatra zany. Tsy mahatratra zany 180 millions de dollars zany. Sarotra neny mieritreritra hoe olo tokana eto Madagasikara manana an'izany vola zany. De nisy resaka ny fanaovana tamin'ny namana omaly mahakasika an'ity le ohatran'ny hoe prise en charge ny polyclinique any lafy ty olona miteraka mpiasa-panjakana akaiky ny fitondrana rajoelina mandeha miteraka ao polyclinique lafy voabasy zany hoe miteraka naturel zany fa tsy nisy opération 12 millions d'ariary ny tetibola ny fiterana 12 millions d'ariary. Olona 3-4 zany miteraka ao efa mavidy hôpitaly firy manara-penitra firy ole retsy de zany le vola hoentina ary ny paiement an'izany de efa piasan'ny Ravatomanga ny en finance mandeha tsy misy an'izany commission alefa zao de zao na mbola tsy vita mila vola mamy Ravatomanga ohatra de inona zavatra tao asivo miteraka enina ao amin'ny polyclinique avy asivo manao bevoka ingy nareo le zanaky mpitondra reo de asivo miteraka ao de efa tonga de alefa so efa hiditra reo de prise en charge zany alefa ty imbazanareo atsaina zavatra tahaka zany ry malagasy. De ny Bianco tsy nahita ninina momba an'izany zavatra zany ny fitoriana fa i colonel Patrick Neverina fa olona daladala tsy nahita ninina momba zany de hoe ny lalàna zay de tsy afaka manao autosaisine fa mila mitoro miaraka amin'ny proof ianareo. Taditinareo le interview any mamy Ravatomanga anjely kely ozy ny olona aiza amin'ny proof ole retsy de ohatr'izay koa le fangatahan'le Bianco aiza amin'ny proof ahoana moa ny ahitana proof mahakasika an'izany hoe olona ampiterahanao de 12 millions d'ariary ny vola alohan'ny fanjakana am'le hôpitaly noho ny fiterahan'olona ray. Mba azo anao 12 millions d'ariary vola azo ampiasana any amin'ny dispensaire CSB any ambanivohitra tena mavita taona angamba zany. Fa no olona ray de omena ny mamy Ravatomanga ataovy amin'izay ny enquêteur ka mifanaraka zay ny tarifany hoentina amina zavatra ohatr'izany eny le izy hoentina amina zavatra ohatr'izany le izy zay ny tarifany le izy fa amin'ny fomba hoana no anekena fanjakana hoe misy zavatra tahaka izany ekena fa maninona raha maka klinika tsara hafa manao prise en charge amin'ny sarany mety miteraka voabasy hoe de tsy vitany na ataontsika hoe CSBR misy rasazy mavita mampiteraka voabasy tsy maty salama tsara ny renim-pianakaviana ny zaza fa 12 millions d'ariary tena mampiteny tsy fiteny zany Joël Beatsimba de miteny am'izay hoe isy an'le fionan'ny Sadek farany teo de mirantiranty reto Irmara mandrahona koa hoe andravany anongana ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa maro anisy ao anaty raha vahoany io anteny miram-pirenena io afaka manao an'izany ange le filohan'ny fahefana ny fahefana ny fanavozana ny Repoblika raha vao io fa ry zareo mpangalatra no miodiody hoe manao anty amin'ny anaran'ny inona le légitimité anareo alabatony natongavanareo de mieritreritra nareo fa maro anisa de ny filohanareo mbola ao arinany eo le mahakasika ny Repoblika mpisandoka efa tsy malagasy intsony de mbola tedavinareo apatoriana amin'ny hoahoahanareo ndray koa ity zavatra misy eto Madagasikara ity heverinareo fa vitan'izany vitany vola ny fiainana eto le faniliana ny vola tsy baiko ny fitatana raharaham-piarahamonina no ataontsika fanivana tao amin'izao fotoan'izao ka teny apity any aminany mipetra raha misy alatra avereny de midira amin'ny fiarahamonina miara-manangana eto sika raha manan-kevitra ianareo fa raha nangalatra de andana mitony tena fa ny mpitondra fahefana koa
apitraoden'izao ny mangarahara midira amin'ny fitsipika fitantanandra raha-mpanjakana mba tsy hatonga fahazaran-dratsy ary lasa mitady ambadimbadika ihany koa. Fa raha antsika eo ny androany Bela Bertsy.